Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alohan'ny izarako ny programma antsika manomboka rapitso dia vavaka antsika tompoko. Andriamanitra Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao, mbola velim-pisaorana mankalaza anao izay, manandratra avy ny anaranao Tompo Mpanjaka. Andriamanitra mahery, Andriamanitra izao rehetra izao, ianao ilay mendrika noderaina sy ankalazainay. Tompo tonga ny voninahitra anao ary anambara ihany koa amin'ny vahoakanao ny amin'ny programma izay tianao atao amin'ny fiomananay amin'izao lalana makany an-danitra izao. Koa ny fanahinao masina irery ihany no ampiteny eto Tompo, ary izay avy aminao no tanteraka eto. Misaotra Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra nomeny fanahy masina anaty eo zany raha ny entsika ny Fijoroana tamin'ny herinandro lasa dia momba ny gracia, dia ny thème nomeny Tompo ako tsy adintsika reny thème omeny reny hoe le tenin'Andriamanitra omeny fanahy masina zany hoe matahoran'Andriamanitra izay anarantsika any amin'ny Helo ao amin'ny Luka 12:20. Ny zany ny tenin'Andriamanitra iny zany teny nomeny fanahy masina tamin'ny Fijoroana rehetra izay nataon'ny gracia. Amen. Eto raha vao nanokatra baiboly zany aho dia ny teny nomeny fanahy masina anahy zany ao amin'ny Apokalipsy 20:5-10. Io zany ny thème izay hoentsika hienoantsika ny fijoroam-belona sy ny fifadikanana izay ataontsika. Apokalipsy 20:5-10 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany. Fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarana. Amen. Io zany no saintsaintsika mandritra ny 7 andro indray. Alleluia. Dia miditra amin'ny programmany vavaka dia mitovy fataontsika vavaka sy Vavolombelona zany mandritra ny 7 andro. Tsy manery fa izay vonona mangetaheta dia ny fanahy masina no hiasa ao anatsika tsirairay avy. Halleluia. Ny amin'ny fahafenoantsika mandritra ny herinandro, feno vavaka antsika, feno tenin'Andriamanitra isika, ary feno expérience ihany koa. Ka ny heure zany dia efa ao amin'ny chaîne YouTube ny fotoana zany. Mialatsiny ny tetra zany alatsinainy sy ny larobia sabotsy ataoko hoe aloka nefa tsy mety le izy fa tsy maintsy any amin'ny maraina be zany ny amin'ireo fotoana ireo. Latsinainy, larobia dia sabotsy dia amin'ny 2 maraina. Afaka matory tsara zany tsika dia mifotsika maraina be amin'ny 2 maraina. Mianatra amin'ny 1 maraina koa dia amin'ny 2 maraina iny tsika mivavaka hatramin'ny 5. Dia amin'io zany hitondrantsika Tompo ny fanahy masina hitarika antsika amin'ny rehetrarehetra. Dia ny talata, lakamisy, zoma 3 andro ihany koa, 3 andro dia manomboka amin'ny 10:00 zany. Manomboka amin'ny 10:00 eo dia hatramin'ny 4. Eo zany somary lavalava amin'io fotoana eo. Amen. Amin'izay ihany koa tsika mihazatra amin'ilay vatantsika, zatratsika maritra mivavaka. Amen. Fa za tsy manery na iza, tsy manery Tompoko. Fa izay fahafahantsika zany amin'ireo fotoana ireo. Izay fahafahantsika ihany koa amin'ny fifadikanana izay ataontsika. Fifadikanana dia voankazo irery ihany zany ataontsika
mandritra ny 7 andro voankazo de salady, zavatra fruit zany, zavatra fruit naturel zany mandritra ny 7 andro. Dia manomboka amin'ny 5 maraina hatramin'ny ohatra manao fruit anao na salady na voankazo ny amin'ny 5 maraina dia amin'ny 5 hariva ihany koa. Raha ohatra ianao mazaka indraiky isan'andro dia sakany amin'ny 5 hariva. Atao mitovy zany le heure amin'izay tsika mba miray saina miray fo. Isaka amin'ny 5 maraina dia amin'ny 5 hariva. Zay anao 2 fois par jour dia mety. Raha anao 1 fois par jour na isaky ny maraina izy misakafo na isaky ny hariva izy no misakafo. Dia izy zany voankazo irery ihany. Amen. Ho hitantsika fa hamangy antsika ny fanahy masina, azo hery vaovao indray tsika satria tsika miezaka foana eo amin'ny fanatrian'ny Tompo ary miaro ny fitafitsika araka ny teny meny fanahy masina tsika teo. Amen. Dia tahiny Jesosy daholo Tompo dia mirary ny soatrano atsika rehetra. Ny fotoanantsika zany manomboka anio amin'ny 2 maraina, latsinainy amin'ny 2 maraina, androany rapitso zany amin'ny 2 maraina. Alléluia. Tahiny Tompo daholo Tompo.